ane zany zao nampitoboka ny zoky taty namon' olona zany ndray aloha raha namon' olona dia normal satria ny olona ny lahatra fahaiza-miaina zoky ny lahatra kalaky ny kôfy ka tokony mihinana mandrapahafatony zoky aty zoky ary ny saina nazo ase nanolana zanakana bavy amin'ny manaraka rehefa tena tsy tana ny filana dia ndana makany amin'ny abattoir ry akaditra tompo dia omby asiana fa reny sady tsy mare manarany tsy mampikatra ela be fa ny anangambany tena enjana indrindra ny crime makoto za zany nanao vidéo dia nitonatona nalody tany Madagasikara kanefa efa nisy sinina hoe azambody any anao fa message alefanao tonga dia efa bloqué anao dia mbola tetetetanao ny raisy potsiny ohatry lenanao volamena telo amin'ny fitopolo kilao ay ka reny mbola tsy ny raisy potsiny mbola tsy hita hoe izy reny tsy hitako ato zao hoe izy reny olo reny sady zay karaha hoe tonga ty dia tsy menimena ntsony fa za zao voalohany indrindra dia tsy d'accord am'le fonjanareo ty satria ny fonjan'ny olona ny atao hoe fonja prison dia correction ny atao any fa tsy hoe asorinao aminay zonay inakanina asorinao aminay zonay atorana dalàna zay ve mipipi eny amin'ny lohany sasany zay no mipipi tsy d'accord amin'izany ako ovay fonja ako azafady fa betsaka zay fonja nataoko zay tsy mbola nifatorana tamin'ny soutien ohatr' zao satria nareo tsisy budget nareo dia zone ataonareo laninareo amin'ny zavatra fa mivola mangazy toa tsy tiana tonga tsisy kokoa na farafaratsy mba ohatra hoe ronono kely fa zay mora midekala sakely na raha tsy manana fa tsy mangazo nareo anaty frigo dia mba ovaovera anga le menu ohatra mba atao ohatra raha fitoto sy kokoa manaraka dia asiana vary kely sy ranona pango kely dia zay ohatra na dia potipoty ny azany avany tsosarotorot tsara karaha zay film zay tsara karaha zay film zay fa to dia resaka vetaveta resaka vetaveta be zay dia rehefa tratra zany vie privé ale raha matoa mivoaka daholo amin'izay taoriana hoe vie privé amin'ny ministre rehetrarehetra dia mijery zany zay mpanoatra zao hoe iza ministre tsaratsara vie privé kokoa amin'irety iza ministre tsara vie privé kokoa amin'irety ny avantage nareo le efa nikatona tato ela be zany dia fanjakana hitanareo taloha zany tena hoe rehefa ady politika dia tena hoe ady politika fa zavatra mitranga amin'izao mampitahitay mihitsy fo azy raha tsiraka raha ohatra ka hoe tenana fa zavatra mitranga amin'izao dia ohatry ny reny hoe miady mirahavavy reny zany zao ny amin'ny firenena zay mpanohatra moa dia variana fotsiny zany zay mijery ohatrao fa isaka misy ady aloha zany dia zay mpanohatra foana zany no hoe anina aloha zany nefa zareo samy zareo zany miady eo zany dia ohatra zao hoe ohatra le mpiravavy miady reny dia miteny tantara le zandriny amin'ny mamany hoe mama kirazakrazako mamy zoky io zoky io kampony a tratrako nyfokasikara teny ambony tambo dia le zoky zany rehefa tiana tsara ny masina dia hoe lay ny ankampony zany fa io zandro io koa zany hitany mama le nesty le lelany iny dia lazay fa le hoe zanakipiasa ninan'iny izy no nitrokany iny kampony fa zany aloha ihany fa salut à toi jeune entrepreneur afaka mampindram-bolanao hatramin'ny 4 000 € zay fa zany mila miandry kely fa bloqué ny volana ao anatin'ny ray volana dia mbola miandry kely fa na izany ary satria zany zay zao ohatra mpampianatra frama zany ny asanay 4 000 ariary ny heure raha miasa 10 heures par semaine zany dia 40 000 ariary miasa par mois zany zay dia 400 000 ariary mamela zazanaky telo zay ahoana ny avelany amin'izany dia aza miandry fanjakana fa mila mihetsika nihetsika zay dia nanao mpivarotra yaourt taboara zany eo amin'ny sisiny maty ny jiro mandritra ny 8 heures very ny yaourt taboara 10 so ka ihany fanjakana sa tsy ihany fanjakana dia hoe anao ndray anao vente en ligne zany nanao vente en ligne le nividanana anazy tany an-dafy mbola mora no nidoanina facturena aminay ka aiza hoe zay zany zay le tsy mila miandry fanjakana azafady aiza hoe zay le tokony tsy miandry fanjakana